Ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza na aiza no iangonandrona telo amin'ny anarako dia ao foany aho. Matthieu 7:20, 9:8 sy 10. Ny Baiboly dia mampianatra fa sarobidy ny fivoriam-bavaka ary tena misy akony lehibe eo amin'ny fanarahantsika n'Andriamanitra izany, mba hikolokoloana ny ara-panahintsika, hikolokoloana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Eo ihany koa, araka ny filazantsara ny Matthieu, dia manome toko mihitsy Jesosy Kristy fa eo anivony izay miangona amin'ny anarany izy. Misy olona indraindray mieritreritra hoe rehefa mivavaka manokana an-trano dia efa milamina na tsy andeha ho any am-piangonana aza. Kanefa ny Baiboly dia manambara fa Jesosy Kristy dia eo anivony izay miangona. Ary ny tenin'Andriamanitra koa milaza ao anatin'izany hoe zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Na dia ilaina aza ny vavaka manokana raha lasa nabavy malala dia manan-danja lehibe ny fiombonan-bavaka amin'ny hafa, izany hoe miaraka amin'ny hafa izany amin'ireo namantsika ireo, satria eo no iainantsika ny atao hoe firaisan-kina. Eo ihany koa no iombonantsika amin'ny fanahy masina. Ao anatin'izany no fanamafisana ny finoana sy azotsika mifampahery ka lasa fotoana iray anatonana bebe kokoa an'Andriamanitra izany fiaraha-mivavaka izany. Izay no mahatonga ny lohateny amin'ny tean'io teny fivoriam-bavaka dia fotoana sarobidy. Eo ihany koa ny fivoriam-bavaka dia fotoana hifampizarana traikefa izy io, hifampaherezana amin'ny namana samihafa ary hifampatanjahana ihany koa ao anatin'izany hoe resaka ara-panahy izany. Samy manana ny lalany sy ny fanandramany ny olona tsiraray avy. Nefa rehefa mifampizara mpanetretena dia mitondra fahazavana sy hery ho an'ny rehetra izany. Koa izay no mahazava-dehibe ny fiaraha-mivavaka, izay no mahazava-dehibe ny fivoriam-bavaka izay amafisin'Andriamanitra fa tena tokony ataontsika ihany koa. Amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifampizarana dia mahazo famelombelomana sy faherezana avy amin'Andriamanitra isika. Izany zany dia anisan'ny tombontsoa ao anatin'izay zavatra izay ka mitombo hatrany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fitiavantsika ary indrindra ny fifankatiavantsika ary indrindrandrindra ny fiainam-panahintsika tsiraray avy. Raha fihezina zany izany zavatra izany dia tena tsapa fa sarobidy tokoa ny fivoriam-bavaka, ny fiaraha-mivavaka, ny fiaraha-miangona. Andriamanitra dia eo anivon'izay miangona amin'ny anarany. Zava-dehibe ny fiombonana mivavaka fa tsy ny vavaka manokana ihany. Izany koa tsy midika hoe tsy zava-dehibe vavaka manokana fa tena zava-dehibe izany, fa tena anisan'ny zava-dehibe araka ny lesona voaraintsika teo, ny fiombonam-bavaka, fiaraha-mivavaka. Ny fivoriana dia manamafy ny finoana sy mampiray ny fon'ny mpino. Ary misy fifampizarana traikefa mitondra hery ao anatin'izany ary indrindrandrindra ahitana ny tena hoe fahazavana. Ary ao anatin'izay ihany koa dia ny vavaka miaraka dia mitondra famelombelomana ara-panahy. Raha lasa nabavy malala, miantso anao ny Tompo amin'ity anio ity. Aoka isika hanome lanja ny fivoriam-bavaka, hanao laharam-pamena ny fivoriam-bavaka. Fivoriam-bavaka izay hitarika antsika ho amin'ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra, hitarika antsika ihany koa ho amin'ny fanandramana lalina ka hananantsika fifandraisana tsara amin'ireo mpiara-mivavaka amintsika tsiraray avy. Ary fandrian'Andriamanitra koa ny andraisanao anjara amin'ny fomantolo ao anatin'izany fivoriam-bavaka izany. Aza vela handalo fotsiny izany fotoana sarobidy izany fa aoka ho araroditsika mba hanatonana amin'Andriamanitra sy hahazoana hery vaovao isan'andro isan'andro. Mihitsy manantena aho fa hitondra hery sy hitarika antsika tsiraray avy ho amin'ny famonjena izany hafatra izany. Tsy hiverina any amin'Andriamanitra izany raha tsy mahavita ny asany
amiko sy aminao. Mirahasoa anao sy ny ankonanao indray. Andeontsika hivavaka. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay. Misaotra anao izahay noho ny fahatsarana nomenao anay tsiraray avy. Ankehitriny nomenao anay indray ty maraina vaovao ity mba hahafahanay miatrika ny adidy aman-draikitray. Ankehitriny ihany koa dia tsapanay tamin'ny lesona izay nomenao teo fa sarobidy sy zava-dehibe izany fivoriam-bavaka izany. Ampio izahay. Ampio ny ankonana tsiraray avy izay manaraka izao fandarina izao. Tsy hanao ambanin-javatra izany satria ahitanay fity aminao izany ary hitarika anay ho amin'ny famonjena. Raha hiatrika ity tontolo andro ity izahay, meteza ombanay sy araka aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.